Faly miarabantsika tsy avandray tratra ity talata maraina fa 20 volana janoary ity. Manona fahasoavan'ny tompo aminao ihany koa ary amrariny so indrindra ho antsika tsirairay avy. Alohan'ny dirantsika ny amin'ny mofonainan'io dia vavaksika. Andriamanitra tianay tsara indrindra mbola avy-pisaoranao zahay iny amin'ny fitantananao. Mangataka aminao tompo mba amela mifadisoanay sy ny heloka ary koa ny andraisanao anay indray. Mety izy ianao tompo amboly zavatsoa ao anatinay tsirairay avy mba hanananay faharetana sy fikirizana amin'ity maraina ity aminaran'i Jesosy. Amen. Lohateny mofonainantsika androany dia manao hoe voovan'ny fifandraisana amin'Andriamanitra. Alaina amin'ny Korintiana faharoa toko 7:7-8 manao hoe fa isika rehetra kosa amitava tsy misarona dia mijery ny voninahitry ny tompo toy ny amin'ny fitaratra ka ovana hahazo an'izany endrika izany indrindra amin'ny voninahitra ka ho amin'ny voninahitra toy ny avy amin'ny tompo dia ny fanahy. Amen. Nifindran'ny voninahitra ny fanatsian'Andriamanitra ny tavan'i Mosesy nandritra ny fotoana lava ny arahany tamin'Andriamanitra ary tsy fantany raha nidina ny tendrombohitra izy fa ny tavany dia namirapiratra ny fahazavana mitovy amin'izay nanazava ny tavan'i Stefana raha nedina hotsaraina tany Jerosalema izy taty aoriana. Hoy ny Isaia manao hoe ka ny tarehany dia tahaka ny tarehin'ny anjely. Ary noditan'ny Arona sy ny zanak'Israely rehetra Mosesy ka indro namirapiratra ny hoditra ny tavany dia natahotra azy izy. Rehefa hita Mosesy fa nisaforitaka be ihany sy natahotra ny olona nefa tsy fantany ny antony dia natsony moramora hiverina teo aminy izy ka nasehoany azy ny antoky ny fampihavanana tetỳ an-tanany ary nomeny toky fa hiverina aminy indray ny fankasitrahan'Andriamanitra. Nisy ihany anefa sahy nanantona azy noho ny farany ary ny hanana ny tahotra ka tsy nahateny fa nanondra ny tarehan'i Mosesy sy ny lanitra fotsiny. Fantatry ilay mpanafaka tamin'izay fa tiany holazaina ka nasiany fisaloboana ny tavany, tsy nahajery ny fahazavan'ny lanitra izay tokony ampifaly azy ny Israely noho ny fahatsapany fahadiso ny vitany. Eo andany dia mampianatra antsika ny toetra mendrika sy masina nanalalan'Andriamanitra izany fameraparatana izany ary eo ankilany kosa ny voninahitry ny filazantsara voaseho eo amin'i Jesosy Kristy. Tsy nivady fisaky ny lalàna ihany no nomenan'i Mosesy tamin'ny fotoanany janonany teo tendrombohitra fa naseho azy koa ny planin'ny famonjena fantany fa ny fomba ny fivavahana sy ny tandindona rehetra teo amin'ny fisoronana Jiosy dia nanambara ny sorona ataon'ny mpamonjy. Ny fahazavan'ny lanitra nivoaka tao Kalvari ary tsy latsa-danja amin'izany koa ny fahazavan'ny lalàn'Andriamanitra no niara nifindra teo amin'ny tavan'ilay mpaminany. Tadidin'ny voninahitry nasa fisoronana izay Mosesy no maso ivon'ilay ihany tena mpanalalana ka natao mpanelanelana hita maso izany fahazavana izany ary tandidin'ireo soa izay natokana ho an'ny zanak'Andriamanitra izay mitandrina ny didiny koa izany amin'ny alalan'ny fanelanelana nataon'i Jesosy Kristy. I Andriamanitra ihany koa tsika tsapa indrindra izany sorona ataon'i Kristy izany izay ny fahalehibeazany ary ihany koa ny fitiavan'Andriamanitra ny iray ao amintsika hatrany dia ny hanome ny fahasoavana, hanome ny voninahino antsika naiza misy atsika ary ninona andraikitra izay sahantsika. Amen. Andriamanitra tsara indrindran-danitra mbola misaotra anao izay ny amin'izany teninao izany. Misaotra ihany koa tompo ny amin'ny fitiavanao izay tsy miala aminay ianao fa miezaka hatrany mba iraisanay aminao mbola ao anatinay izany fitiavana ny fandray aminao izany ka mba tsy ho ariana zavatra eto an-tany izay. Leo aminay ihany koa ny fitiavana te hifandray sy haka an'ireo fahaiza manao sarobidy avy aminao dia mety izy ianao hiasa eo anivon'ny fiainanay tsirairay avy. Anaran'i Jesosy. Amen.